andronao zany izy tena ny andro mihitsy rehefa ny fitiavana ny rehefa tena tia ianao miandro foana ianao sy ramatoa miala Rajoelina mifankatia be tena mifankatia tena tiako mihitsy nivadika iny tiako mihitsy izy vo hitanao zany izy tonga dia tianao tena tiako betsaka ny dingana ny atrehan'ny tokantranonao na ny fijalinana azo any zareo tamin'ireny zavatra nitranga rehetra reny mamela hiditra kely amin'ny fiainam-pitiavanao Andriamatoa filoha ianao sy ramatoa miala Rajoelina mifankatia be tena mifankatia araka ny hitako ato mantsy dia vo hitanao tompo masomonjy izy dia efa fantatrao fa izy ilay ho vadinao amoureux be Andriamatoa filoha e za afaka taneniko anao tao hoe tamin'ny fiainana zay zavatra niriko zay zavatra napetrako dia tsy maintsy tanteraka tamin'ny fiainana fa nisan'izany mivadiko vo hitako izy 15 taona 15 taona izy tamin'izany fa vo hitako izy deo zay za hoe hito no vadiko sarotra be ny zany izy 15 taona za 17 taona tena mbola anatin'ny tena fatanorana tena vo hitako izy dia zay ny tao anatiko sa hoe tena hito ozy izy tsika malagasy hoe tola tehizako dia tsy ho tsy maintsy tena izy nivadiko ary tena tiako mihitsy nivadiko iny tiako mihitsy izy vo hitanao zany izy tonga dia tianao tena tiako tena vo nijery anazy tao anatin'ny masony dia izy koatra an'izay fa tsy za rery vo mifampijery zay dia hoe ny regara voalohany dia fa na tsy mifampiresaka azy dia fa namaritra zavatra be deaibe dia ankehitriny moa izy reniny zanako anankitelo na dia nisy ary ny hoe tany ivelany izy nandritra ny taona tsy moramora ny zany ny ainy za taty niasa mafy izy tany ivelany nianatra nandritra ny taona tany a Paris tany Sorbonne za taty niasa rehefa vita mifanena foana zay matetika fa zay le fitiavana tena fitiavana hoe na mifanalavitra azy tsy nanakana anay nametraka ny tanjona dia nody izy tamin'ny 94 izy nandeha dia nody izy tamin'ny 2000 zay le taona dia 25 décembre 2000 no nataony Noël anao an'izay fanamarian'izay indray zay 25 décembre no nataony soratra anay mivady andronao zany izy tena ny andro mihitsy rehefa ny fitiavana ny rehefa tena tia ianao miandro foana na matoana ny maro ny raha nivakiko tato anatin'ity boky ity dia hoe nareo mivady mifanohana foana teo amin'ny fiainanao nandritra n'izay dingana narahanao tamin'ny fiainan'izay na tany ivelany ary izy nanohana anao foana izy nanao kabary ramatoa miala Rajoelina nanao kabary izy hoe mbola hiditra amin'izany sehatra izany any ve ianao nefa efa betsaka ny dingana ny atrehan'ny tokantranonao na ny fijalinana azo any zareo tamin'ireny zavatra nitranga rehetra reny fa maninona ianao no iverina indray ao anatin'io tontolo io fa maninona ianao no irotsaka eo amin'io sehatra feny fankalana io misy ny anakiananao misy ny aneso anao misy ny anatsatso anao misy ny anambany anao misy ny anarapy anao ary indrindraindrindra tsy hisy intsony indray ny fiainam-pianakaviantsika ny anay ny tokantranonay dia ifampiresahana sy fampizarana ny fanapa-kevitra rehetra izay tokony ho raisina ny vadiko tena tsy tia politika